par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Parmi les humains, le fort qui habite avec les faibles, le parfait qui réside avec les imparfaits, le saint qui siège parmi les pécheurs. Emmanuel, à Moïse tu as dit je serai avec toi, à Gédéon tu as dit je serai avec toi, à tous ceux qui se sont sentis incapables tu leur as proposé ta présence. Demeure avec nous Emmanuel, ta présence rend fertile mes terres infertiles. Emmanuel, 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 tu es parmi nous, Emmanuel, Emmanuel. Dans mes moments de doute, je sais que tu es là. Même quand je pleure et marche, tu essuies mes larmes. Je ne connais qu'un seul amour. Amoyandima komikaba, komipesa mobimba. Okondio yako kana nyoso, yoza nyosa motu yanangai. Yoza nyosa motu yanangai.
faly miaravatsika rehetra ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga sondrainao amin'izao fotoam-bavaka mahafinaritra izay rahantsika anio alatsinainy izao. Tsy haiko raha tsikaritro fa androany dia live voalohany amin'ity taona 2023 ty sy amin'ity volana janvier ty ka dia manasanao maharity ianao ka hatramin'ny farany. Ny ten'Andriamanitra anatin'ny Jeremia 33:3 mivaky ary milaza mazava tsara hoe andsoa iaho dia ho valiko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy sary-patarina izay tsy fantatrao. Androany manantena ianao hoe rehefa anokana an'izao fotoana izao iray amin'Andriamanitra dia ampafantatra zavatra miafina aminao izy, ampafantatra zavatra tsy fantatry ny rehetra aminao izy mba hahafanao hitombo amin'ny ara-panahy, mba hahafanao handroso amin'ny fiainan'ny fahamasinana miaraka aminazy. Androany dia efa eto an-toeran'Andriamanitra ozy izy hoe raha misy rona telo vola minarako dia efa eo vonin'izy ireo. Androany manantena ianao ary miandriandra ianao ny fiasan'Andriamanitra manokana eo amin'ny fiainanao. Fantako tokoa fa betsaka tsika malagasy eto amin'ity tany ity anefa raha ianao ny safidiany manokana anaraka an'izao fotoam-bavaka izao dia manana hafatra ho anao izy, manana hevitra heverina ho anao izy ka miaritaka hatramin'ny farany Araho izao fotoam-bavaka izao ary manasa ihany koa ny olom-pantatrao gasy rehetrarehetra ny fianakavianao ny mpiara-miasa ny zanakao ny ray aman-dreninao asao izy eo anaraka ity fotoam-bavaka ity aoka tsy hotazominao ho anao rery ihany ny vokatra amin'ny fiainam-panahy fa tena hoe mipartagena amin'izy ireo mba ahafahan'i Kristy hamonjy ny fiainan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Dia tena faly ihany koa ny foko hoe mankasitraka an'Andriamanitra satria mbola napahitana izao andro vaovao izao indray tsika fa tsika hoe hiderana azy, fa tsika ankalazana azy. Tena tsara ny tompontsika be fitiavana izy, be famindrapo izy ary no fahasoavany rerany mbola mato izao antsika sy ianao. Faly ny foko manana anazy ary inoko fa ianao ihany koa fier ary faly hoe manana Andriamanitra tahaka anazy izay mikarakara anao manokana, izay mampahery anao manokana, izay manositra anao manokana, izay manangana anao manokana. Iza moa mavita an'izany raha tsy dadantsika io ka isaorana manokana izy noho ny amin'izany rehetrarehetra izany. Ny hanomboantsika n'ity fotoana ity dia andao hivavaka izao sy ianao, hivavaka hisaoran'Andriamanitra tsy fahafahana lehibe tahaka izao dia tsy hoe fahazarana, tsy hoe efa aki ohatrany hoe zavatra efa tokony ianao non fa ny safidian'Andriamanitra ianao eto ka andao hisaotra anazy, ankasitraka anazy ihany koa ny amin'ny zavatra mety vitantsika sy ianao nandritra n'ity tontolo andro ity. Mety niasa ianao, mety nijanona trano ianao, mety nianatra ianao fa ny zavatra rehetra dia vitanao noho ny amin'Andriamanitra, noho ny amin'ny hery sy tolotsaina izay nomeny anao ka andao ahay hisaotra anazy. Anasa fanamasina ihany koa tsika anjaka sy toetra eto androany. Ozy izy hoe izay miandry an'i Jehova dia androso fery, elatra ny akarany tahaka ny voromahery, andeha izy ka tsy ho reraka, hiazakazaka izy ka tsy ho sasatra. Izany ny anjarantsika sy ianao androany ka manantena anazy, manantena ny fanahy masina hiasa tanteraka amin'ny fiainantsika sy ianao. Eto ihany koa dia hifona isika amaolombelona moa dia betsaka amin'ny fahotantsika, betsaka amin'ny fahalemena fa ozy izy sambatra ireo izay tsy manafina amin'ny fahotany ka andao anaboraka amin'ny fahotantsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra ary hifona tanteraka mba izy ny hanadio antsika sy ianao ary hanamasina antsika, hanamarina antsika mba tsy hanana anjara amintsika intsony ny fahavalo. Tapao ny blokary rehetrarehetra ihany koa raha matsiary teny ianao amin'izao fotoana izao mavesatra, matsiary teny ianao amin'izao fotoana izao hoe misy fanahy manalika anao na misy zavatra mangeza anao tsy ahafahanao mitralalina mivavaka androany, tapao izany. Ny herin'i Kristy efa nomeny anao nisaka mainka sy mena rano, tsy hanana anjara aminao intsony izany fa ho sokafo ny vavanao dia andao aritsika hivavaka. Ray tsara indrindra mbola mankasitraka anao zay satria tsara ianao tena lehibe tokoa ianao sy ny asanao amin'ny fiainanay. Androany dia tena feno ny fonay, feno faliana, feno fahasambarana satria manana anao zay ho rainay, ho tomponay, ho mpamonjinay, ho mpanavitra anay. Misaotra anao satria izao fotoana androany hariva izao dia fantatray hoe tsy nohony aminay no mahatonga anay navita nanatanteraka an'izao fotoana izao na hoe manatrika an'izao fotoana izao fa no fitiavanao anay, no
fisafidiananao anay tanatin'ny maro navahanao zay mba heniny teninao androany mba hifandray aminao androany mba ahery androany eto amin'ny fanatrianao ka misaotrany amin'izany misaotra anao ihany koa ny amin'ity andro androany ty andro mahafinaritra ity izay nandrotsahano ny fahatsaranao izay tsy manapataperana amin'ny fiainanay izay nampandrosoanao fahitana piti teo anoloananay misaotra anao dada ny amin'ny asa rehetra izay vitanay ny amin'ny production rehetra izay voahenjy ny amin'ny fianarana izay vitanay ny amin'ny fahalalana rehetra izay niraisinay androany makasitraka ihany koa ny amin'ny andraikitra sy adidy izay nisahanay izay vita somatsara androany ary isaoranao anay ihany koa ny amin'ny zavatra rehetra mety tsy vita hoe izay olombelona manao plano ny fainao Jehova no manatanteraka izany ka mankasitraka ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay amin'ity androany ity etsy ihany koa dia tena hoe mangetaheta amin'ny fanahy masinao zay mba tena hitoetra hiasa anjaka amin'ny fiainanay androany aza sorona aminay fananao tompo fa miasa ianao manokana mangetaheta amin'ny fisinao zay mangetaheta amin'ny fiasanao zay mangetaheta ny fitarianao zay satria fantatray fa ianao no ampafantatra anay zavatra saripatarina zavatra mbola tsy takatry ny sainay zavatra mbola tsy reny sofinay mbola tsy hitany masinay mbola tsy tonga amin'ny fon'olombelona ianao reriana afaka mampafantatra anay an'izany ka miasa ianao Jesosy androany ary raha misy olona eto androany zay ketraka zay reraka zay tsy hitany intsony zay atao amin'ny fiainany androany rehefa eto amin'ny fanatrianao izy dia feno fifaliana feno fanafana izy ianao hoe ary tompo izany fanahazana ary izy toen'ny fanahany dia hitoera ny fahafahana ka tononoko ny fahafahana amin'izao fotoana izao tononoko ny hery vaovao amin'izao fotoana izao hijoro ahery izy ireo ahery ny tsara iavy amin'ity androany ity mankasitraka anao ihany koa satria mbola omenao fotoana sy fahafahana izay amin'ity androany ity hoe hifona aminao olombelona tsy mendrika tsy tanteraka izay be fahotana izay be fakiviana izay be fimonomononana izay ary tsy mankatoa izay indray tsy manatanteraka ny teninao tsy miaina araka ny hoe kristiana izay tena mpanaradianao mifona aminao dadany amin'ny zavatra rehetra izany ny amin'ny zavatra rehetra kely tsy pintsina sy lehibe rehetra izay ataonay fantatray hoe ianao mahita ny zavatra rehetra na ny amin'ny afina ny amin'ny mazava ka mamelainao anay amin'ity androany ity okenao mihitsy no tena hoe anadio anay tsara iavy anasanay amin'ilay raha sarobidy nalatsaka atao kalvaria mba ho tonga fotsy izay mariny izay dada amin'ity androany ity mba tsy hanana anjara ty aminay antsony vavalo amasiny zay satria ozy ny tenao ny tenenao masina ary zay mivavaka aminao dia mila mivavaka amin'ny fahamasinana sy fahamarinana ka okenao ny asa amin'ity androany ity eto ihany koa dia manapaka ny zioga rehetrarehetra izay raha misy olona aminay tsara avy izay manaraka an'ity fotoam-bavaka ity izay mahatsara tena hoe voavezatry ny zavatra iainany voavezatry ny fahavalo voageja noho ny amin'ny fomba fisainana amin'ny ara-pony amin'ny toe-panahy na hoe fahela tsy ny vavaka dia androany hoe verina aminao ndraika misy favesarana lasa sarotra manatona fa androany dia ravanay zany favesarana rehetrarehetra zany ravanay nina rehetra mangeja amin'izao fotoana izao fa enao no andrandrana toetra amin'izao toeran'izao afesika any izy ny tenao dada hoe ny tompo izany fanahazana ary fa eo ny fanahy tompo dia eo ny fahafahana tonona fahafahana amin'ny tsirairay avy tapaka amin'ny blocage rehetrarehetra ary ninona mety anjeliny maizina prisy ny pertiazy manakana ny vavakay tsy hoany aminao na manakana ny valimbavakay hitina tompo dia tena hoe manasanao hoe alefasy anjelim-piadinao andrava ny asa maizina rehetrarehetra tompo mankasitraka sady ny amin'ny zavatra ataonao misaotrany amin'ny zavatra ho ataonao mandritra an'izao fotoana izao sy après an'izao fotoana izao tsara loatra ianao dada alleluia amen alleluia tena tsara ny tompontsika ary mbola mendrika isaorana hatrany inoka androany fa efa vonina ianao ny fonao ny sainao ny fanahinao hoe ifandray amin'ilay Andriamanitra tsara indrindra tena hoe lehibe izy ary mendrika ny isaorana hatrany ny anarana amin'izao fotoana izao dia efa tonga sahatsika amin'ny fotoana fampaherezana tsy ho lava ny fotoana androany fa fotoana ifampizarantsika ifampianarantsika ny fomba tokony iainantsika sy ianao miaraka amin'Andriamanitra tadidio fa ny lohateny amin'ity taona ity sy amin'ity volana janvier ity dia ny hoe fahamasinana ozy ny ten'Andriamanitra hoe satria masina aho dia aoka ianao masina tokoa izao sy ianao izay mivavaka aminy tokony masina na fitondrantena masina satria izany no iriny ho antsika sy ianao nefa dia mety misy fanontaniana be da be zao mihevitra ao an-tsaintsika sy ianao hoe zange miezaka foana nefa ilay miaina anatin'ny fahamasinana tena indraindray sarotra be
ndraindray mety tafiditra anatin'ny fahotanana efa tsy tonga saina akory a ndraindray mety tafiditra anatin'ny fahotanana dia efa miezaka tsy miditra anatin'izany azany a dia tsy sarotra be ny manamaso tena dia fa ny situation misy atsika sainao ihany koa dia manakana antsika hiditra anatin'ny fahamasina tanteraka nefa fantaro fa rehefa tsika sainao a miaina anatin'ny fahamasinana dia ny faveur an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika sainao ka zay angatantsika rehetra dia omeny zay riny fotsika rehetra dia omeny satria ny fahamasinantsika tena dia ankasitrahan'Andriamanitra tanteraka izany ny ten'Andriamanitra anatin'ny Levitikosy 20:20 mifakto izao amin'any Jesosy Kristy manao hoe ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho Jehova ary rehefa navahako tamin'ny firenena samihafa anareo mba ho ahy jereo tsara anatin'io teny io dia milaza izy enao tsy ololopony ianao fa enao efa navahan'Andriamanitra anatin'ny firenena rehetra mba ho anazy aoka isy lanja izany raisiko ohatra fotsiny raha président de république makanao ka dia manangana anao ho tananakavanany ahoana ny fihetsekonao hoe navahana zao vahoaka rehetra malagasy zao hoe dia zany navahana ho tonga main droiteny dia ahoana fihetsekonao anatin'izany tsy hanao effort ve ianao hoe mba anana toetra ana caractère ana fomba fisainana izay mendrika amin'ny toerana misy anao mino a fa na ianao manokana aza dia hiezaka hanova ny toetra ratsinao sy izy ao anatinao mba amendrika anao tsy ho hitany rehetra hoe tena mendrika anazy mihitsy toerana nametrahana anazy io ka nahoana isika nefany a rehefa momba an'Andriamanitra dia defoa ataontsika ambany zavatra fantaro fa na président io na ministra io na iza na izy io mbola ambany ny heriny ny fahefany dia mbola ambany be noho n'Andriamanitra Andriamanitra le manana fanefahana indrindra ary zay lazainy dia vitany iza mety mahavitan'izany eto amin'ny fiainantsika iza mety mahavitan'izany eto amin'ity tany ity tsisy fa Jesosy rery ihany ary androany omeo lanja izy le nanavitra ny ainao niala tany andavaka ianao niala tany maizina ianao ho eto amin'ny mazava izy rery ihany mahavitan'izany mety anatin'ny addiction ianao mety anaty dépression ianao mety anaty olana maro samihafa ianao tsisy navita nanavitra anao fa tsy izy rery ihany tellement il est grand aoka ho tonga saintsika ny amin'ny importance sy ny fahalebiazan'Andriamanitra ka dia andao isika sy ianao tena hoe anaja n'le toerana nametrahany atsika sy ianao ozy izy hoe navahako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy ianao ho an'Andriamanitra ianao anazy ianao zanany ianao asany tanany ianao ny fidina ianao navahana ianao ka mananteny izy hoe mba ho masina koa tsika sy ianao tsy hoe mananteny za fa nandidy izy hoe aoka anareo ho masina satria izy masina ary misy ihany koa ny randahantsika moa zay mamaky ny manoratra ny teny soratra masina zay nomen'Andriamanitra azy anatin'ny Korintiana Korintiana voalohany any 7 andiny voalohany fakto izao amin'any Jesosy Kristy hoe koa manana ireo teny fikasana-reo isika ry malala dia aoka isika adio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotona rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka anatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ina moa ireo teny fikasana manasanao aloha anatin'izany hoe ay aka ny baibolinao dia amaky betsaka ao anatin'io baiboly io ny teny velona teny fikasana zay noman'Andriamanitra navahan'Andriamanitra manokana ho anao zanany tiany izao sy ianao dia efa manana lova ao aminazy satria zanany nous sommes des enfants héritiers dia efa misy ny lova ny promesse ny teny fikasana zay noman'Andriamanitra navahano antsika sy ianao ka ndana vaikio fataro ireo teny ireo ary eto dia manamafy izokontsika hoe karaha manana ireo teny fikasana ozy isika malala dia aoka isika anadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotona rehetra olombelona ihany isika ny amin'ny zavatra iainantsika dia fois misy ny fankapanahy misy ny fahalotona misy ny zavatra rehetrarehetra
de fois tena fananitsika atao nefa fantatsika hoe tsy mety amin'ny tenin'andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra de fa ihany koa nefa misy ao izay hoe tsy fananitsika atao de tsy takatritsika nefa rehefa mirapproche amin'ny tenin'andriamanitra sika rehefa miaina anatin'ny tenin'andriamanitra de ho fantatsika ho takatritsika hoe tsy mety zao nataoko zao de miangavy atsika izy eto hoe androany hoe aoka isika isanao hiala amin'ny fahalotona rehetrarehetra na amin'ny fahalotona ranofo zany raha ohatra hoe tany saiko ameko exemple de ny hoe mety fijangajagana ny fandaingana ny tsy fankatoavana ny famitana zany rehetrarehetra zany de hoe fahalotona ozy izy na amin'ny nofo na amin'ny fanahy fandaotsika antanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'andriamanitra ino moa ny dikan'izany hoe fahatahorana an'andriamanitra de ny hoe fanajana ny teniny tsy hoe matahotra hoe raha tsy manao an'izao de ho ataon'andriamanitra an'izao raha tsy atao an'izao manao an'izao manatanteraka an'izao de misy an'izao conséquence zao tsy hany fa mifatahoran'andriamanitra de ny hoe fanajana ny teniny fanajana anazy ka andaotsika isanao hiaina anatin'ny anatanteraka ny fahamasinana amin'ny fanajana ny tenin'andriamanitra mety eo ianao de miteny hoe eny mety ny ataninao zay hoe tokony hiaina anatin'ny fahamasinana satria mahatsara atsika isanao zany fa ahoana na fahatsika miaina anatin'ny fahamasinana normal moa ny fanontaniana satria zao sianao olombelona mila des fois tsy takatritsika ny zavatra anankiray de mila manontany tentsika hoe ahoana ary ny ainako anatin'izany fahamasinana zany mazava ny tenin'andriamanitra anatin'ny salamo 119 andininy fa 7 vaktoy zao hoe inona ny arovany zatovi ny lalakalehany tsy ho voaloto de ny fitandremany araky ny teninao inona no hiarovantsika isanao ny lalakalehantsika mba tsy ho voaloto ahoana ny afahantsika isanao andeha anatin'ny fahamasinana trany de ny fitandremana araky ny tenin'andriamanitra betsaka ihany koa mety miteny hoe fa ny tenin'andriamanitra nge efa zavatra efa hely zany ny situation ny olona tamin'izany sy situationko amin'izao mety tsy mitovy mety tsisy vahaolana aminah ny tenin'andriamanitra disoko tsara ianao anatin'izany satria ny tenin'andriamanitra de teny velona misy impacta tamin'izany misy impacta amin'izao ary misy impacta amin'ny ho avy satria ny tenin'andriamanitra de jesosy tonga nofo anatin'ny 2 Timoty toko 7 andiny fa 9 ka hatramin'ny 7 de vaky toy zao hoe izay soratra rehetra no mentsindromandrin'andriamanitra dia masoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fantsiana izay diso ho fitezaina amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra izany teny zany de manambara hoe ny tenin'andriamanitra izay teny rehetra voasoratra dia nomena antsika isanao ho guide amin'ny fiainatsika ho aohatran'ny hoe fahazavana ny lalantsika ny tenin'andriamanitra ny amin'ny situation rehetra iainantsika mety misy ny zavatra tsy takatry ny saintsika de mahasoa fampianarana antsika ny tenin'andriamanitra mety misy zavatra mampisalasala antsika hoe zavatra iainantsika zavatra ny tenen'ny olona mety mampisalasala antsika de ny tenin'andriamanitra de ho fandresen-dahatra ny fanahintsika mety misy ihany koa ny fahadisoantsika isanao ny fomba fiainantsika ny fomba fiteny fomba fieritreritra de ny tenin'andriamanitra mahasoa ho fanitsiana izay diso rehetrarehetra eo ihany koa izao sianao maolona des fois mandeha anaty tsy famarinana mandeha anatin'ny kolokolo mandeha anatin'ny fiandengana mandeha anatin'ny asa maizina rehetra fa ny tenin'andriamanitra de fitezainao antsika isanao andeha anatin'ny fahamarinana tanteraka mba ho tanteraka ozy izy ny olon'andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra izao sianao navahana natokana mba ho azy mba hanao asa tsara ka aoka asika isanao de anaiky ho tefeny tenin'andriamanitra anaiky anara ny tenin'andriamanitra anaiky itsiny ny tenin'andriamanitra anaiky reselahatra ny tenin'andriamanitra ary anaiky ho tezay ny tenin'andriamanitra natao fahamarinana zavatra anitinana ho fitiniko ny fampahirezana de ny hoe rehefa zao sianao miaina anatin'ny fahamasinana dikan'izany manao ny sitrapon'andriamanitra ary rehefa tsika sianao manao ny sitrapon'andriamanitra dia mahazo sitraka eo anatrehan'andriamanitra
ary rehefa mahasitraka anatrehan'andriamanitra tsika ianao angatao zay tianao angatahana fa ho azonao zany averika any ary tehirizo tsara anaty sainao zany rehefa inao miaina anatin'ny fahamasinana dia manao sitrapon'andriamanitra ary rehefa inao manao sitrapon'andriamanitra dia mahasitraka eo anatrehany ary rehefa inao mahasitraka eo anatrehany angatao zay tianao angatahana fa omeny anao zany ka androany manintana anao raha favitsanata ndaotsika isanao iaina anatin'ny fahamasinana mety tsy mora le izy indraindray no ny fahotana sy ny zavatra mety miseho manodidina faraky ny toriteny ary ny fizarany mpanompoan'andriamanitra tamin'ny lahy dia ny hoe aza le hotanao ny jereny fa ny ten'andriamanitra milaza hoe rehefa misy zany miazakazah ianao dia mpanjiny jesosy mpanjiny satria izy efa nandalo ny fijaliana rehetrarehetra zay sarotra indrindra nefa dia nandresy izy ka rehefa ianao nibanjina aminazy dia androso foana ianao ka dia zay ny fampahirezana androany inoko fa andriamanitra hikasika amin'ny fonao inoko fa izy ny ame motivation ame zèle zany hoe ame zotom-po anao tena hoe iaina anatin'ny fahamasinana ary marina hoe ny dia tsy mora fa inoko fa izy no ampahery anao hatrany oka ianao andositra ny fahavalo izy dia andositra lavitra aminao izy ka dia zay no fampahirezana androany tahian'andriamanitra tsika isanao hivavaka sady hisaotra an'andriamanitra ary anasana azy hoe hiasa manokana ny fiainantsika isanao raha io mbola mankasitraka anao hatrany zay ny amin'ny fotoana androany sy amin'ny fahafahana zay nomenao anay mbola afahanay mivavaka ary mifandray taminao androany dia hisaotra anao ny amin'ireo teny zay nalefanao ireo zay teny velona zay teny tena hoe ampatsara ny fiainanay hatrany mba afahanay andeha anatin'ny fahamasinana ary afahanay tena hoe azositraka eo anatrehanao androany tompo mety misy amin'ny tsara iavy zay mety mbola manontany tena hoe ahoana amin'izao situation misy anisy ireo zao fangio izy ireo mandritra ny tialitsy mety olo-tsaina ny tsara iavy amin'ny hoe ahoana ny tokony anamasina ny tena inona ny mpavoalohany tokony ataony anatanterahana an'izany omeo zotom-po ihany koa omeo fahazotoana ny tsara iavy tena hoe andeha amaky ny teninao hitandrina ny teninao iaina sy saintsaina ny teninao data andro amanalina satria any no azahoanay vokatra amin'ny fiainanay ankasitrahanay sahady ianao ny amizahatra zay ataonao sy ny œuvre zay efa tanterahanao eny ho avy tokoa izy ireo fijoana ambela ilaza hoe izao ny nangalan'andriamanitra dia toy izao za androany satria nanaiky ho tefena nanaika masina ao an'andriamanitra dia misotra ny amin'ny zavatra rehetra tompo ajaiko ianao omeko anao voninahitra ray manontolo tsara ianao dada amen amen tononoko aminao ny fahombiazana ary inoko fa mandritra ny tsialy dia andriamanitra hiaro anao sy ny ankonanao mba tsy ho hitany masony ratsy fanahy marana antsika an'ity fotoana ity moa dia anaraka an'ity hirytitsika hoe je bénirai l'éternel mifalia sahady ianao ary omeo voninahitra izy satria tsara izy rehefa hiasa amin'ny fiainanao ho isainao sisa ny valim-bavaka ho isainao sisa ny fitahiana zay ao amin'ny fiainana zay ho alefany amin'ny fiainanao satria rehefa ianao no manatanteraka ny fahamasinana rehefa ianao no misafidy hiaina anatin'ny fahamasinana dia ahazo ny zavatra rehetra ka mifalia eo anatrehany ary miverena amin'ny vavolombelona eny tokoa fahasoavana ny samindrapona anaraka antsika amin'ny andro rehetrainantsika dia toetra eo hatrany Jehova andro lavy isika ianao amen samy tahina daholo tompoko